Elia miarapa manokana any Tatamalaya ary Elia koa miarapa manokana ny Iaosomalalako. Ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Iosoa, dia ho aminareo nge izany tenin'ny Iosoa izany, dia izany tenin'ny Elia izany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany ny aton'ireo lohateny io. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izany hoe rehefa tia tsipeny amin'ny izany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay izany no azavaina antsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanamporofona amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Iaosoa, na nanova hoe Iavasoa, na nanova hoe Iahosoa, na nanovan'izay Iahoa tsy maro samihafa any. Dia be anarana novaovan'ireo olombelona. Dia manamporofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Ay aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay horazaina amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny teo, fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Ary rehefa tsy mihaino azy Andriamanitra, ny Elohim-Israely izany, dia voalohany miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tanan'olona hatramin'ny voalohany. Zao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Zaka nareo misy hoe iza izany nokokooka izany, fa nivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny hoe tena mitohy teny, rehefa sendra mifanina mitohy teny dia efa eto izy, eto aketo izy. Izay manota dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo, mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany roany hanamporofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona, fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety any Elia ataonareo e. Tsy mety mihitsy any Elia ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Eto hoe ambassadeur-ny Iosoa izany. Tena voafity nareo. Sambatra be nareo natao voalohany bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Iosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo Zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy. Tafiditra nareo ka nareo dia izay milinina mantsy nareo.
Eo ny toy izay milinona dia mifalia mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifalia daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafidy ahy. Tena sambatra nareo any. Dia moa maro anisa zao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeka avy any amin'ny devoly, izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly, dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43-44. Rehefa sisa teny izay. Jaona 8 43-44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana izy ny tsy azonareo ny teny satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia nihazo izany olona izay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Tsy manam-piakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany hoe tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany natao hoe devoly izany. Mpanao ny ratsy izany. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandreny manodika an'izany ianao izay mandray hava. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 9:5 satria fampianarana dalovana famahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha ny andro io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka. Ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia pofoka amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary teny omeny Eliany mpangalatahaka rehetra maneran-tany. Ary rehefa herinareo ity dia maiza mibebaka amin'izay. Dia manaraha ny Elia fa tsy hisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny Eliana areo. Izany efa miteny sao dia ho médecin après la mort antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didikolo rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra tandrefanareo no manovan'izy ho. Fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anona zareo an'izany dobla ve izany fa tsy ho vena be. Fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana izany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ny anarana moa tsy hoe zareo no nametaka anazy fa
mpanaporofono aminareo fotsiny ty tena hoe iava parantizy kely iny satria ty zao raha miteny hoe werkin de berkin verkin ozy ry zareo ary raha miteny zareo wife de wife ozy ry zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zavatsafa ny andesany azy zany ke moa parantizy kely zay eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihain'ny mpanota io Andriamanitra io lavitra anazy nge zany ary zay le voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofonitsika mihitsy ny hoe lavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino mpanota zany mihitsy io Andriamanitra tsy mihaino mpanota mazava ho azy zany fa lany andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io lany andro io fotsiny ianao lany andro ianao makany am-piangonana any hirahira any zay eny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo ao am-piangonana ao fa na mifampidera bika spose fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany raha mitady an'Andriamanitra zany reo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota ry atany amin'ny mitady an'Andriamanitra fa zatra fiangonana tsisy mahafaka ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanohy ny adalany eo zava-doza amina tambo mihitsy ange miseho amin'izao fa samy tonga sainy samy tonga saintsika ahoana zany ny afahany ely amin'ny laza fa tena mpanota anareo mitandrina 10 izao arany hainareo tsara mihitsy ny fanirahavany dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalany nanam-poteny ny fisoronana raha vao ny poteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay zay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10 na tonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava le izy ary zay ny porofon'ny Elia eto androany fa zay mitandrina 10 rehetrarehetra dia efa omany ny bagazy mampalelibe fa le bagazy teniko amin'izany le fananao zany ny tsipy any amin'ny ela mampalelo ery le fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny ela tena mba mandiny reto ory olombelona tena mba aza vonoina le fanahy aleo le fanahy mba ho velona amin'izay fa be zay nampijalianao anazy zay nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy nataonao nilomano tao fahotana nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mampitsinavina okizay aza dia tia teny ianao omany le fanahy mba teo vonjena fa tsy rarahinao mihitsy maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao tena mahatonga sainy ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada Iava io mihitsy nandravany 10 sy lana Mose zao mantsy ny voalaza n'io 10 n'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany lalàna n'Andriamanitra io dada Iava dia tsy azo anao ampina io didy io ary tsy azo ny sorana zay ny lalàna fototra zany ny feon'io 10 sy lalàna Mose hoe aza ampiana dia aza ny sorana Deutéronomie 4:1 sy ny 4 Deutéronomie 4:1 sy ny 2 ary ankehitriny ry Israely mieno ny didy sy fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo dia ho velona anareo ka hiditra sy andovan'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo teny hoe arao le didy tsipitsipika izy izy dia ampianariko anareo dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo zany hoe ny objectif amin'ity 13 zany dia efa hazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana zany hoe mitondra anao makany Israel dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia zao ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandraka androany mbola eo ianao fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io aza mba miteniteny foany
olona tena ho an'ny Israela nge reto olona rehetra ary tonga tao izy. Tena mamba tonga tao. Aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany. Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay meny avy Andriamanitra ny razonareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany izy satria ireo no any amin'ny tany Kanana dia any Israela izany. Ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresaka ianao izany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israela. Ianao olona tsy ho any. Inona izany nitandremanao an'io? Raha Breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila. Inona izany nitandremanao Breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho azareo any Togo, ianao raha olona tsy ho any Israela koa na tsy hipetraka any ianao. Tena hoe hiverina any Togo foana satria any ny tanindrazanao. Inona izany nitandremanao an'ilay didy folo? Ho anareo Togolais. Ho anareo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hoe hipetraka any Israela, ianao nga dia ho any Israela tena izy. Fa ny olona hipetraka sy honina any Israela iny no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any. Ahoana ianao nefa no mitandrina an'io? Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay meny avy Andriamanitra ny razonareo nareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany a, ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israela. Nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroana mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikana, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Alemaina, ianao nizanizy, ianao zany. Hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io? Ianao Indiana, ianao Japonais. Ahoana ianao amin'izao teny izao? Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Ndao tsika ny teny. Aza ampianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorina anareo. Fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy fosy lana Mose ity izany dia efa namoahana didy hoe aza ampianareo. Dia aza ny esorina anareo. Tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io. Ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io. Fa tena lalàna mihitsy ny zany. Tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ity ilay mba ianaran'io ilay teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 9:20. Nefa vao maika nitady hamono azy aiza ohatra Jaune indray dia novakiko ity ireo olona averina kely Matio 5 andin'ny 9:20. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io. Dia tsy azonareo foanana io ny teny ao anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomie 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza ny esoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Yahoshua no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io. Aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idirana izany. Tsy miditra amin'izany. Tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy fosy lana Mose io dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana na litera tsotra iray na tendrotsotra iray. Litera iray na tendrotsotra iray zany tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomie 4:4 dia hoe aza nampiana, aza ny esorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza
ambassadeur-ny Aosoa. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo ampiana tsy azo misorana. Maninona no nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io. Mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra. Maninona no nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io ilay zanaky ny avo indrindra, ataontsika izy ny anarana fa ianareo dia efa diso asany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy. Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy, na Jesoa, na Jésus, na Jesus, dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena, fa vonony amin'ny avonavonanao. Vononao noho ny amin'ny avonavonanao. Vononao noho ny amin'ny fatikam-bozanao. Noho ny amin'ny fireherehanao diso toerana. Noho ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'antony. Dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety e. Apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo napiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoany dada Iava mantsy io resaka fisorohana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisorohana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos toko 2:12. Ao raha vakintsika izay teny bokin'ny Levitikos toko 2:12 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Rehefa hitanareo raha ty Levitikos toko 2:12 ty fa ny fahafahany dada Iava tsy naseny natao tsony, dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jesus, Jesus, batainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus, dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoronana io. Izany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly, ary izay mbola manaraka an'izany sary izany, izany hevitra izany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an'zareo mitandrina didy folo rehetrarehetra io. Hoe natsofony eo Jesosy io dia mitandrina didy folo izy. Natsofony eo Jésus dia mitandrina didy folo izy. Natsofony eo Jesus io dia mitandrina didy folo izy. Dia natsofony eo Jesoa io dia mitandrina didy folo izy. Dia tambosiny amin'izay ny ampafolo-karenany olona rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'ny resaka didy folo io, hitango ampafolo-karena. Zay, toatra rehefa tsika arany sary. Levitikos toko 2:12. Levitikos toko 2:12 andininy 5. Nompiatrantsika nijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitikos toko 2:12 manoko ny andininy 5 dia ho teneniko edao ilay andininy rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto izany ilay hoe maka ondry dia osy izany. Dia andininy 9 dia ampanatony Arona ara ny vato sombo-lahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehan'ny Iava eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao izany amin'ireto omby vato sombo-lahy, osy lahy ary ondry lahy izany, satria moa lahy daholo ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy,
tsy mahasamihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andinin'ny fahafimo zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andin'ny fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay ny vakitsika zany. Amby roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana fahafito dia aoka hampahorin'ny tenanareo nareo ka tsy ianao raharaha akory nareo na ny tokotany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro 10 amin'ny volana fahafito ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany andiny fahatelopolo no anaovana fanavotana ho anareo fanadiovana anareo ka adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo natreny avay anareo. Zay. Ity andro 10 amin'ny volana fahafito ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely mba tsy manota intsony zany izy rehefa amin'ny vaninandro ihany. Mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia men'ny dada Iavany zay ny teny ao amin'ny andiny fefatra amin'ny telopolo lefitiko 16:34 ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isan-taona zany ny anaovana an'io fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos 9:12 io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io fisoronana io satria io no manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos 9:12 ity le fanesorana ny fahotana indray mandeha isan-taona dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isan-taona. Zany no mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony zany sabata zany fa ngany sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra. Raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisoronana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisoronana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisoronana ny manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo natrehany dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisoronana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'io Andriamanitra io ianao ka ho any amin'ny helo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy fa tsy ny sabata zany no ambony. Izay no nahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisoronana. Hébreu 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7 eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7:11. Hébreu 7:11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisoronan'ny Levy. Dikan'izay matory eo ambonin'ny fisoronana lalàna. Zany hoe ny fisoronana zany fototra ny dikan'izay. Dia misy repozy eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra zany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique
Zany hoe ny fisorohana zany a ny fototry ny lalàna dikan'izay. Fa eritreretin'ireo moa zany fa raha vao ny fototra mihitsiny zany miala menjerana eny trano e. Rava daholo iny ny zavatra hitra eo ambonin'io fototra io rehefa miala ny fototra. Eritreretin'ireo raha mba nahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe rava ny fototra fa andeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Ary tifirina io sevy hatrany le lanitra dia rava any amin'ny fototra voa mipotika daholo le trano rehetrarehetra. Raha misy zany mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona ny ampitan-dranomasina izay efa amely an'izao tontolo izao tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa ny teny an'izao Elia, efa nampianatra an'izao Elia, dia hitodika amin'izay ny fanahinareo. Za tsy niteny ianao tsony fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra zany dadako zany, iavanao anarany. Ary izy no naniraka ny Elia, ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Israelianina satria nampitandrina foana dada Iava, ajanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisorohana. Ajanononareo adalanareo ny fanoherana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dada Iava. Manao ihany izy dia manao le fisorohana izy rehefa avy eo dia mandritra taona dia ohatrany hoe milamina foana satria ko lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy ny le zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dada Iava intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasiana anazy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisorohana eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisorohana nataony dada Iava rava, izy tena nandravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mosy iray manontolo. Izy nandrava azy. Valy teny rehetrarehetra mihitsy hoe ny dadany ve no nametaka anazy dia ny zanany ve no nandravana azy. Dia didy folo zany resatsika io. Dia manome valy teny mihitsy anao mihitsy ny androany ny dadany mihitsy no nandravana azy dia namafisiny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo avakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko faha 6:3. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha zay anankiray zay. Ozana hoe resaka mamono omby nge zany e. Dao ary, tozatsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Olana indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve tiresaka sisa tena tonga hatrany fanatitra amin'izay le izy. Fanatitra ny resahany eto. Fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra masina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le trop puissant, l'éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny nareo ozy ny dada Iava, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-doza anie zany e. Zava-doza anie zany e. Tsy mety sy nengeny efa natitra e. Ary izay mandoro didika azo manontofo no fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany ninona ho ataonao dia lazain'ny dada Iava mihitsy hoe
mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vosonalika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Teo dada Iavà no nilaza mazava tamin'ny alalany tamin'ny Ezea fa tsy mety amiko intsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mose satria niravako mihitsy ny fisorohana izay fototry ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, ino ny tiana ataonareo? Inona indray no avalinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ity sady mbola ho tenenareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay mikomprandra, tsy mamaky teninareo fa jamba ny tena marina. Klasy ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina intsony. Fa mametrareta daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy. Zay nge mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao aho za vonjeo ny fananao rehefa mbola tia monjy ianao. Fa rehefa tsy tia monjy ianao dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery nge tsika rehetrarehetra io e. Manerana izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa tsy kelikely aloha. Zavatra marina izany. Mazava be ny teny eto fa dada Iavà mihitsy ny nanapotika an'ilay didy folo sy lalàna Mose satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza ny esoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza izany nandravan'izy voalohany? Dia dada Iavà nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Ka hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa aho. Iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy hita voamasinao ilay hoe aza nampiana dia aza ny esoana. Anao efa kitsika andeha mandeha averina iny toko sy andinina ankizy. Dia nikatra amin'ilay Deutéronomie toko faefatra dia andinin'ny faharoa. Hoe nge versika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esoranareo fantandremo ny didiny avandriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola sy tonga saina ihany menaka. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofohana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Ady nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu toko 5. Averina ilay Matthieu toko 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu toko 5 hoe aza ampianareo teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy fonako ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy so nareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao izay anga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy nandeha tsofoka ao. Raha tsy olona tsy misaina, ny tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Asaina tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao izao. Jereo ny famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana anao. Fitoana ianao izay ny vonoana. Soran'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao izao. Miverena amin'izay miverena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Ohatry vakitsika ilay teniny eo soa e. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia litera na tendrotsoatra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia mandra-pahatanteraka izy rehetra mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe niravan'ilay zany ny didy folo io e. Niravany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namontsy fa mafisy eo miazy fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny eo soa raha tsy ravy didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ndray constitution didy folo dia ndray constitution Yehosoa, lalàna ny Yehosoa dia tsy mety io fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy ny ravana ny didy folo dia mipetraka ny Yehosoa ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala iaia.
Zay ny zava-marina, zay ny zava-misy. Izy nanravany voalohany indrindra, enantsika amin'izay le teny teo, araka ny bokin'ny Isaia, averina amin'izay le sarak'izy Isaia 66:3. Vetsika amin'izay le teny ery hoe zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika, zay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa, zay mandoro ditrikazo manimpofo no fanatram-pahatsiarova dia ohatra misaotra ny sampy. Nao izay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay. Ezitra mihitsy ny dada iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azon'ireo atao intsony ny fisorohana. Ny rany amin'izay ny Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseritra indray Jeremia. Jeremia 52, Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy izany. Zay mihitsy ny vakitsika izany. Hoe ty ary nataony dada Iavana, teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony izany rehetra izany. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15, tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna. Eto mba tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorana tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna. Rehefa tezy dada Iava tsy mety mihaino ny teniny, teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena. Eny fatrany amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny iry miomana koa ny fandravana anareo. Fa tena miala nenina faraparany ery fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao olitenenako izao, fa tena niaja mba miteny angely aho hafanenina foako izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha amin'ity taninareo ity, tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembena hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ry olombelona, raha mba nainienao izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia izany. Tsy vakianareo aloha mihitsy izany ambasadavanao samy mitondra nareo any amin'ny marina izany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny e, mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana izao menanao izao, fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay izany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Dia ho tadidinao daholo izao sary rehetra natenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra heninao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao. Dia izay ihany no averina atao sary aminao izay. Zany efa mandoranao zavatra menanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahana aminao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e.
lehibe ny mpitsara ny fanahinao. Tsy mitsara nofonao zay fa ataonao iny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re, fa mitsara ny fanahinao. Zana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy any ely hoe raha mba fantatrao io olona alohanao io tsy sananao an'izany. Ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba avonjeo re za. Raha mba fantatrao zany atao Eliaza. Tsy hainao re izy. Dia vava tsy vava moa ny ataony sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka an'ireny dia me fotsiny hoe mbo dia ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta Terre anao ty ianao. Dia hozy anao ianao rety ambony tany ka iza ny anaoko aminao. Oh, ay. Na someko anao le teny Eliana fa niasa ataoko ty e. Ary matoa Eliana afaka olona tsy nanao teny intsony dia tsy olombelona tahaka anareo izy hoa. Avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any amin'ny misy ny Ahosoa. Nao ke efa kitsika ny teny parantesy kelinay ianao e. Ao amin'ny Jaona toko 7. Jaona toko 7. Esa misy ny teny. Jaona 3:13. Jaona 3:13. Toko 7 andiny 7:10. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, any amin'ny lanitra zany. Afa-tsy ilay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Fanina mihitsy anao mianao izany teny izany. Inona ty teny ty? Eto ary mama tena inona? Izay izy. Aveko tsara le teny. Tsy nisy niakatra ho any an-danitra, ary amin'ny lanitra zany. Afa-tsy ilay midina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra. Dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Dikan'izany teny izany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io. Misy double personnalité dikan'izany io amin'ny lanitra ny lanitra. Ahosoa sy Elia manana an'izany. Dia dada Iavako moa dia tena tompony izany mihitsy izy. Ny azy moa ny voninahiny mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana. Fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra fa izy tsy miala an'izany. Izay dada Iava zay. Dada Iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy niraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely, nanay izy iny ny voninahiny mihitsy fa miteny. Zay na hoe double personnalité. Dia Ahosoa koa ohatran'izay. Ahosoa indray ny vatany mihitsy ny ety fa ny momba azy koa mbola any. Dia ilay mijanona ny foana ny anankiray izany misy anakaiky mijanona momba anazy any. Aza aveko anareo. Aleo mantsy aza aveko anareo mihitsy ilay izy e. Dia azonareo tsara amin'izay. Misy ny anankiray amin'ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety. Dia azonareo izy. Fa raha tena momba izany Ahosoa izany no tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty. Tany dia izay no lazaiko anareo. Tany dia midofotra ty taninareo toy ny fitenenana. Izany na tonga hoe iny Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny vao afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Ahosoa. Nefa ny nahaizana satria nikarapoka daholo izay olona teo. Ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana. Fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny. Tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka hiresaka amin'olona ety an-tany ko velona iny olona. Fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dia be ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy. Satria izany Ahosoa zany Ahosoa égale force destructrice. Lumière destructrice. Feu destructeur. Afo mandrava sy mandoro. Fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akaiky iny. Dia izay sary izay raha hoentina izay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa izay hoentina midina ety an-tanareo ity. Tany dia mirefitra ny taninareo. Raha mizao zavatra efa misy izao zany.
zay tany rehetrarehetra rehetra moa zany mandrava tsy nanderava fa na tsy andrava izy fa zay misy anazy etretra mirefitra daholo zay misy anazy eto zay lalova zany dia mirefitra daholo iny dia izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra ny ambony any fa ny tena ny reriny midina makety izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana fa ny vatany ihany no mandeha ity dia izay ilaina ihany ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo efa nazava izay fa raha hoe niara-midina tamin'ny Jehoshua daholo no tena momba azy rehetrarehetra haiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible zany nateo zaka tsy possible izy ny olona hitan'Andriamanitra ko velona tsy existe zany zay azonareo tsara angavana izy la même chose que Elia koa raha netiny Elia ty daholo ny zatra momba ny Elia dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zatra ny seho koa fa ny sorona koa zany rehetra zany fa zay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre ty ihany mena azy sy ampitondena azy ary omena araka an'izay itiavany dada Iava Sosoa anazy koa nefany zay tiany mena anazy fa ny tena ny akapobe ny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana ary anatin'ny VSCC izay ny teniko anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha zay maty rehetrarehetra moa tsisy nahita afaka amin'ny teny ety aminareo ity izany mahatonga namena hoe nisy olona maty dia nahita ny hery tena olona mitapitapy mihitsy zany zany ve ny rinao ho hita zany hero zany zavatozany izy ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona ntsony ianao tena marina fa sarotra anie zany toerana zany fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia tena fahefany Elia zany mahay manavitra fanahy Elia ary tena mahay mamonjy fanahy Elia ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Jehoshua naovana anazy fa Jehoshua manao an'iny araka mibaiko ny Jehoshua dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy ary raha misy tena zatra mba ireny Elia koa ekeny Jehoshua zany ny apôstôly ary moa mananana fahefany hoe zay ampidirina aty dia tafiditra fa zay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra maika be fa zany Elia zany zany nateo hoe fitiavany Jehoshua daholo zany fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Jehoshua io izay nahatonga azy hoe zandriny Jehoshua tena zandriny mihitsy namany miaraka aminy tena tsy misaraka aminy dia izay zavatra izay le teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo tena mahita io olona hitanareo io jereo tsara io copie-coller io hitanareo eo amin'ny sary eo amin'ny écran io tena tsisy valaka aby esory fotsy ny solomaso dia io hitanareo fa tsy misolomaso aloha ny ihany fa ihany misolomaso ety fa ny ihany tsy misolomaso fa na mijerena izany raha tsy zakanao rapirapiko nao any raha vao izany mijerena any anaty VSCC teneniko anao reny ami'redirety ty rangaty dia ho hitatsika ao raha reny maty reny ao na indresaka taminareo dia mitantara io tena maro io teny olona io fa tena misy fitsarana any ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo masina be nge io lantilanitra io ny tompony izy io nge dada Iavay tsy mahazo miditra mihitsy ane izay tsy masiny matonao zany ampidirina any vita triage ianao midika an'izany tsy maintsy mandalo fitsarana anao midika an'izany nga tsy nivakinareo le bokin'ny Apocalypse 21-27 ange avakintsika izy Apocalypse 21-27 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry ihany misy zany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry mazava azy fa tsy mety mitriena anao zany dia izay voasoratra ao mahazo makany ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana any no mamoaka dite mahazo mihitsy ty prezentena any amin'ny Jehoshua amin'izay dia miditra ianao
Any zanak'ondry ifampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra mihitsy izay tsy masina. Dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie zany. Tsy nareo olombelona ty no mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Yehosoa izy. Sasainy kotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Yehosoa ary ny tenin'ny Yehosoa manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Yehosoa kotsiny ary mitandrina ny tenin'ny Yehosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Yehosoa. Dia ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita ato amin'ny Yehosoa ato amin'ny fanjakana masina izany, fa tsy ilay olona marimaritra hoe olo masina, olo masina hono ianao nefa ianao raha mpitandrina didifolo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely, vetivety ianao izany, lehilahy manambady lehilahy. Zavatoza. Aza maniditra amin'izany. Fa ato amin'ny Yehosoa kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Yehosoa. Izay indray dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty toa. Ireo tena hatrany dia miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo zao mantanarena hoe mandalo fitsarana. Iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Yehosoa sy ny dadakay Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianaka. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianaka hoe mba hampio hainga na vitan'ny ty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany hoe tsy afinaritra be na. Tsy misy zatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Anipina ny tenareo, hanapotika ny eo azy zareo. Izay ny nandehananay ety, izay nefa mitsotra ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly Satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandeha fandeha fampianarana hoe izao izany anaovako ny azy, izay anaovako ny izay anisany mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa izany tena izy ihany koa e. Izay ny tena planako amin'izio izany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana makany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsara ny tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao ary toetratsika amin'izay ilay teny izany. Somary lavalava teny fa samy mihaintsika. Dao tsika amin'izay hiditra hoe mazava samy izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Izay no mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be izany. Dao ary toetratsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoan'i dada Yahva ny didifolo sy lalàna Mose, dia ina no nitranga. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava izany ilay fisorohana. Rehefa rava izany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsy no fanaporofona fa ny elan'i dada Yahva ny didifolo sy lalàna Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Raha vao rava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy hoe mbola miankina ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inona intsony nipetrahan'ny tranonao ihany. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olona tany na avy ny olona dia efa mimotsaka ho azy olo. Tsisy fototra intsony. Dia ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva izany no nandrava ny didifolo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolon'i Jerosalema, izay tsisy manao fanatitra intsony. Dia nanomboka teo nataony tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely. Iny ilay bokin'ny Amosa iny. Hoe aza manohy ny anarany intsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao intsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao intsony. Tsisy mahafantatra anao intsony. Tsy nisy niantso ny anaran'i dada Yahva intsony ny zanak'Israely.
ary tsy nay miantso ny anarantsony ny zanakitsy rehetra. Zany dao le vokatry ny atezerany dada Iava zany. Rehefa tezitra dia nataony tsisy nahafantatra azy tsony rehetrarehetra. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tena nilaozany dada Iava mihitsy ny zanakitsy rehetra. Zay zany ny sary momba ny amin'ny zanakitsy rehetra. Dia niditra amin'izay moa zany ny fanampotenana azy, niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa. Dia zareo andevo io tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Iava amin'izay satria nifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iava ny voalohany. Nialany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa nipoteny le fisororana, nipoteny ny tempoly, tsisy ivavahana tsony ny zanakitsy rehetra. Sao izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Le zatra efa natezitra ny dada Iava ihany mbola iverenany. Dia izao le hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iava mihitsy. Zany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tompony rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demony nivoaka ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa mody ianao ny tena ovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iava zany. Fa nefa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iava ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia izao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely aho. Fa zao ary ahoana ilay didy folo ny tandremanao? Ahoana devoraika? Tsy afaka ianao. Iny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Dao ary toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto le teny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iava araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana azy. Dia vainy ray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity raha tsy hainao. Didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika eto ny ravana dada Iava dia mbola iny indray ve no entina avy any. Zay ilay mahatonga ana amin'ny teny hoe nareo miteny mahasika avy teny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay mitondra teny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izy naniraka ao izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Any misy didy zany no menan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iava ho lazainy ary ho toriany ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy ny dikan'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipoteny dada Iava tany ny fisororana ao ohatry moa ny batana zavatra ohatran'izay. Fa jereo iny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo ny mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany e. Fantitra an-dalàna ary zany no mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy. Ankoatran'ilay Andriamanitra diso ary zany ny profo fa diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo eny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampimey mihitsy. Eny hoe mpangalatra tsy nenangalatra ao. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko
ary andasika hoe adiny fadimapolo ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ty didiny menray ty zany fiainana mandrakizay. Izany hoe Yahosoa ty zany le zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omenany olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina fa tsy le fanananan'ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zavatra efa nananana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e? Ka tsy manany ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny an'izy le olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany ve no izay mandehana ho tokantrano io. Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahosoa amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo izy dikan'izay, hotoriana zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany e. Ary hoy ny teniny ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity a izay hoentin'ny Yahosoa ty tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka le didiny Yahosoa moa dia tsy mahay manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany a, nozarainy tamin'izany any a, dia ty hoentinao any a hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona zao no dirany didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola hampafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ho ampianarina ny zanany ve le sa? Mba mieritrerety e. Zavatra hafa mihitsy aty satria hoe izay mbola holazaiko ary izay mbola hotoriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israelianina. Ary noho ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy ny namonoan'ny Yahosoa teo amin'ny fijaliana satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay ny tenen'ny Yahosoa no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no profa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'ny Yahosoa ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo zany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo vonoiny zareo Israelianina. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria efa nilozan'Andriamanitra namono ny zanany ny hafaran'ilay Israelianina. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy anio zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Izany rehefa niady tamin'ny dada iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Mitatsehana ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny teniko anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israely io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israelianina io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iranianina io ne. Lova kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika any amin'izay ho izay tsy mino dia mba mino rehefa miseho ty zavatra ty nefany tsy ho tara loatra. Isaia toko 7:20. Isaia 28:15 angamba izay. Isaia 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaia 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny avay ianareo ry mpaniratsira izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainantsika izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fiherery. Izay ny anjoan'ny Israelianina ho an'ny mpitondra firenena Israely. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainantsika zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia rehefa kelikely io. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehibe ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio rehefa miazakazaka Israely iny
mitomany any Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa dia tady hifanao azay izy teo aloha ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely eo. Meme fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia hono izy ilay tamin'ireo mandeha. Mampimebe. No, isatsika amin'izay ilay teny. Inona ary nataony Yehosoa? Nataony Yehosoa ravany didy folo sy lalàna Mose. Ny confirme izy ny fametrahana an'ity didy hoentiny ity dia ny potehiny teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy lalàna Mose. Eo afaka itsika Efesianina 2:15 tany dia lasitsika miazakatsaka iny amin'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15 afaka itsika amin'ny anaran'ny Yehosoa voninahitra ny dadamala Iavana. Efesianina 2:14 sy ny 15. Fa izy no fihavanantsika izay naharaintsika roa tota ka nandravany hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka nanaovan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana. Safatindrindra. Fa inona io zany? Hoe tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Inona izany lalàna izany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. No liavaka itsika amin'ny teny frantsay izy io e. Efesianina 2:15 dia mba homan'ny kely rakizy raha misy anareo ilay Torah fa avoakantsika hoe ilay Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakantsika kely hoe ilay Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa izany hamaky anazy ity. Fa raha hitanareo vao may tsara ilay boky Sefer Torah. Efesianina 2:15. Efesianina 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany potehiny mihitsy ny tao amin'ny nofony izany. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be izany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakiokio amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia andao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy eny aminareo any fa mety aty amina ty any manina amronao rehefa tsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ty Sefer Torah Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevantsika ato izany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesiens 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa may teny Jiosy reto zany dia mena anazy ty teny ity dia mba vakiokely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anahy dia izao no voalaza ny ato. Vakiko amin'ilay teny Jiosy. Mobatilo haya baby pisaro et torat hamisot vnatrokot amin'izay. Ilay voalaza any zany dia hoe et torat. Tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim. Baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Izao no dikan'izany. By abolishing in his flesh. Tamin'ny alalan'ny
fandravana zany tao amin'ny nofony. L'hostility, ilay fifandrafina, which is below of commandment, izay tsinona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra. Zany hoe tena le Torah izy ny teny jiosy Sefer Efesim, ary lalàna sy ny didy rehetra izy ny teny anglisy, izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra miboaka izao, atao amin'ny teny anglisy ny anareo na teny frantsay raha kely ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy moa dia elo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manino. Raha izao teny mandeha izao zany atao fiteny gasy fa tsy manino mba ho hitan'ny olona. Le tokisendininy zany efesana 2:15. Izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa avy nyvonoany dada Iava izy dia nyvonoany ny zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasiana matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy, ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosilana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa ny filazany lalam-pandrenana e. Ina moa ny filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay? Constitution. Première constitution zany didy fosilana Mose. Dia ny vonoany dada Iava ny voalohany tamin'ny lalàna fisorohana, rava zany ny didy folo ny dikanitsy lalàna Mose. Dia mba tonga n'iny ofisiel mihitsy rava dia ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana, ofisiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ofisiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution, la nouvelle alliance, Yehoshua miaraka amin'ny fanekena vaovao, lalànan'ny Yehoshua amin'izay. Izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony, tsy manao teny intsony, lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha, miaraka amin'ny Yehoshua zany sy Elia izay efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta Terre nareo, izay entsokonareo hoe andao amin'izay araka amin'ny Elia. Hoentiko any amin'ny Yehoshua nareo, manaova batisa ato amin'ny Yehoshua. Andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga. Efa mamela ny taninareo io atezerana io e. Fa Elia le mbola mitady an'ilay olona, tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ity hoe ahoana ny teny omenany ry, ahoana ny teny omenany ry. Dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'ilay hoe ahoana ny teny omenany rehetra olona rehetra, ahoana ny teny amonjenany ry, satria raha ho teteziko tsy ho vitako. Fa tsy maintsy teniny rehefa mandeha any amin'ireo. Dia izay zao atran'ny Elia zao mijery ny tanàna, mijery ny toerana, dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany, dia mijery ny tanàna, mijery ny toerana, mijery ny fatao, ahoana ny amonjenana azy, ina ny Andriamanitra ivavahany. Satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia hoe izy adaoly ary alohany eo. Manda lasa miteniteny foana Elia ny teny izy ka tsy mety zany. Fantariny daholo ny Andriamanitra tsy izy rehetra. Miara-ravana amin'izay aoriana an'izay, miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao. Anjarantsika mieritreritra ireo olona, anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara. Mazava be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo. Izay ny lohateny hoe tsy azo atao intsony no mitandrina didy folo, fa nandeha mpanotra ianao raha mitandrina an'io, satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly. Izaho aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina. I Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanova ny tenin'ny dada Iava aminareo e. Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo a Paoly. Elia zany zavatra any amin'ny lanitra zany. Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia miakoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany. Fantany zany hoe zandriny Yehoshua iny. Lazaiko anareo zany. Aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandrava le fisoroana dia i Paoly indray ny andianovany zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e. Yehoshua zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana akory io lalàna Mose na teny tsotra iray aza. Ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io. Izay ny tiana tenenina, aza kitikitena io. Ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany mahazo mitandrina an'io. Izay ny voalaza. Ao nefa ianao malagasy, frantsay, anglisy no komoriana, tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any. Iza na mitandrina anareo an'io izy. Afrikanina zany.
iza nampitandrina anio iza miteny tandareo tandremy manao am'izany tsy mampety an'le izy tsy mety mihitsy an'le izy danao mieritreritra n'izany teniko izany izy Paoly nampitandrina an'le didy folo nefa izy mihitsy ny ara-mafantatra fa tsy natao ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny israelianina reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany andika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao ary jereo tsara i Paoly mihitsy ny ara-mafantatra fa raha fa ny didy folo izy nge no teny raha fa ny didy folo tenin'ny Paoly ange amin'ny Efesianina 2:15 io tenin'ny Paoly ka i Paoly indray ve zany dia merina an'le didy folo tandremanao nefa izy mafantatra fa ny rahavany dada Iava mihitsy io ary izy mihitsy ny ara-nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena ravo ito amin'ny azy fijaliana teny Yehosoa nge navoaka ny baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io dia izy io nalaza ny fanambarana io ary mbola namafisiny ihany eo amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 donc afaka ny Hébreux 7:18-19 Hébreux 7 18 sy 19 fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy mpanasoavany fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona fa misy kosa fampidirana ny fahantena tsara kokoa izay natona antsika an'Andriamanitra misy fahafoanana ny didy mialoha foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux ny resahana ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna mose ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux foana ho ny didy folo sy lalàna mose tany aloha tany zany dikan'io satria maninona sady malemy tsy mahasoa zany daholo nge ny tenin'ny Paoly aizy nareo ny tenin'ny Paoly ndray nampitandrina didy folo ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy ka mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io ndray izy mihitsy nanapotika an'io ary nopoteny hatrany amin'ny tempoly mba tsy hisanao an'izany resaka zany tsony eny nanapoteny io tempoly io dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'le didy folo fanampatesa sy ny poteny averina ihany pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto batainy zareo indray le didy folo dia aseny tandremana indray tena mpiara miasa amin'ny teny folo mihitsy io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averinao ihany hoana mihitsy ny fisoroana tsy navelanao fisoroana tsony olona ianao indray mbola andeha amerina an'iny ihany amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho oka avaka tsika teny zay re ny bokin'ny Galatianina ary zay ny amarana fa anazy hoe tsy mety tsony mitandrina didy folo Galatianina 2:18 Galatianina 2:18 fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho dada Iava efa nandravan'le didy folo sy lalàna mose nandravan'le fisoroana ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety satria izy ihany nefa nampiten'ny apôstôly hoe tsy mety mamerina an'io dia ny apôstôly indray fa nareo dia amerina ny didy folo indray ho arahana nefa hoe ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa nyravana no atsangana dia diso izay manao an'izay ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany Yahosoa ny nandravana eto amin'ny azy fijaliana dada Iava ny nandrava azy voalohany dia nikonfirmeny Yahosoa aiza moa zany ny apôstôly ny olona izay ndray hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity zay apôstôly namerina didy folo nitsipy any amin'ny elo daholo izy rehetrarehetra fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany manaraka amin'ny fitsipika daholo fa rehefa dada Iava ny nandrava dia tsisy mikitika tsony hatramin'ny farany izay no natonga hoe Yahosoa nge nampitondraina teny hafa mihitsy satria efa nyravana indrindra teo izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa matoika afa voarainareo daholo ny fampianarana ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka antsony ampy izay be izay mpamon'olona nataon'ny mpitondra fivavahana izay mba tonga sainareo
Iperenina daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manarahany tata Mariava, manarahany Yahosoa, ary manarahany Eliazy ny tata Evansosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Eo ny fampianarany henonareo. Izay ny fahamarinana, manarahany Elia. Raha iayavano Andriamanitra, manarahany Elia nareo dia manarahana any dikazay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola izanareo fa Andriamanitra, dia mimana ny fandorana izay family anareo. Endry mahita ny lozaka mery, entana mandrosika vo. Miraso antsika samy tainao soa, ary vavaka. Tata Mariava, voninahitaonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavana ho asitra miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotana ho asitra mandria. Ponjeo ny olona tata Mariava. Ponjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana ny mena izao nefa ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamalia vavaka tata Mariava, ary ampio mandrakariva Eliazy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitry masina mandrakariva. Ponjeo ny olona tata Mariava. Ponjeo izay maniry no any aminao, ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Yahosoa no izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso tsiketra samy tainao soa, ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondray, dia lo mataoly aza.